Dimapolo be izao ny olana hita ao anatin'ilay logiciel ikirakirana fifidianana ametraka andromaso anaramasin'ny fifidianana ny dimy. Raha Mahery manandafy miantso fandraisana andraikitry ny fanjakana ny vadiny. Toeram-ponenana eto amintsika maro ny tsy manaraka ny fenitra. Alatsinainy fahatelo ny volana Oktobra ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray tenako anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny ity takariva ity. Manolotra ny arabary tomboky lasy tomboky vavy manasanao sahady hanaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany ny vadiny Mahery manandafina i Malama nilaza ity farany fa mila mandray fepetra ny fanjakana amin'ny fanokafana fanadiadiana lalina mikasika indrindra ny fanambarany izay nataony ity Papanino Lakiloso no sady mpamakafaka politika ity. Fanadiadiany avitra Solondraibe sy Mathieu Prince. Ny zoma lasa teny nahiditra ponjavonjo makina Tanimory Mahery manandafy na i Malama. Nilaza ny vadiny androany fa mbola tsy misy tohany raha raha-pitsarana mahakasika azy. Ny fiodinany basy Mahery vaika izay mbola tsy nahinona feo hoe iza ny mampiditra azy ireo no antony lehibe nanosika ny Mahery manandafy nanao ny publication raha ny fanazavana trany. Basy raha antsika malala mibala misy eto Madagasikara fa tsy mbola fantatra mihitsy hoe avaiza le izy mbola tsisy tratra mihitsy hoe avaiza basy Mahery vaika tonga eto amintsika mibala Mahery vaika hifanadrinany dahalo miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana. Mieritreritra an'izany zany tsy zakany mihitsy dia izany rehetrarehetra izany nanosika azy hoe avoakako ty, apokako ty. Ampitainy amin'ilay vazaha izay nitory anazy hoe je n'accepterai jamais qu'un étranger fournissent des balles à des malgaches pour tuer des malgaches. Fantatra ny tsara hoe mbola manana problème izy eo anivon'ny fitsarana tamin'ireny resaka pont Bel-Air fa dia naka-risky izy izany hoe ho fiarovako an'ireto tsisy hitaraina an'ireto olona reto matoa za aty amiko izy ny mandefa an'ireto zavatra rehetrarehetra donc aleo zakaiko le izy. Manampy ny fanjakana ny Papanino Lakilosy amin'ny fanatsika fonina ireo olona manao ratsy ho hatrany nambarany vadiny Mahery manandafy. Mitady ny source zany le vazaha hoe iza no nahenony Mahery an'le vaovao. Mahery dia mitazona trano farany fa tsy hanome velively ny source information. Azo atao hoe fanampiana ny fanjakana ihany ange le zavatra voakan'ny Mahery satria raha tokony ho izy zao dia tokony hoe mba hanokatra fanadihadiana ny fanjakana momba n'io zavatra io. Misy an'ilay député iny koa mantsy le voatonona ny tao anatin'ilay izy, misy polisy sahala amin'izany, misy fiaraha-miasa le izy amin'ilay hoe mafia. Sa ve hoe nafainganina le procédure nanagadrana ny Mahery manandafy hoe androany izy natao audition dia tonga dia niakatra parquet dia tonga dia niditra MD. Sa hoe misy noho izay antony izay dia ny fanafainganana azy zany hoe misy voahelingelina ny ambadika any ny tombotsoa, misy olobe voakitikitika petraka daholo zany ny fanontaniana. Angampiasa trano ny fitondram-panjakana rehefa olona samy joro sy maneho hevitra mikasika ny raha mafanafana ka mety mahavoasaringotra olona ambony. Tsy izay kosa nefa no hita raha hafa no jerena toy ny fanadihadiana mikasika ny fanaovana tantely hafadrakotra ny volam-bahoaka sy ny harem-pirenena. Ampolony maro ny tsy fahatomombanana hita tao anatin'ilay logiciel na ny rindram-baiko ikirakirana lisy mpifidianana sy ny fifidianana ho ataony taona ho avy araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny atokotiko Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Ankoatra izay dia logiciel efa nampiasaina tamin'ny taona 2024 izay efa niarahana fantatra ny fisiana doublon etsakilany ny mpandrindra nasionaly ny atokotiko dia nanambara fa anaramaso hatreny fotony ny rindram-pifidianana ny atokotiko Madagasikara. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Dimapolo Mahery be izao ireo lesoka sy olana hitany informatisiany ny antoko-tim ny tsirika ilay rindram-baiko na logiciel ampiasain'ny seni ikirakirana fifidianana ho ny sekretera jeneraly ny antoko nandritra ny fiona ny Flomarka Ravalomanana tamin'ireo mpitarika ny antoko-tim eny fotony eto Analamanga ny sabotsy lasa teo. Ny antoko-tim ireriany no antoko politika nandefa teknisiana informatika ny tsirika ity logiciel ity ka hita ihany koa fa logiciel efa nampiasaina tamin'ny taona 2024 izay nahabe doublon io mbola ampiasaina amin'ny taona 2024 efa nahitana 50 fahitana farafahakeliny izany hoe nahitana anomalie isan-karazany zany tao anatin'ny tao. Ny tiana ho resahana ao anatin'ilay izy dia hoe
na zany ny senia manana an'izay olana tsy manana araboly zay na tsy mipetraka mihitsy ny fahalevatena fa fantatritsika hoe mbola misy zavatra kononkonolona ao ambadika ao tsy menatra mihitsy miteny an'izany matoa zay logiciel zay no mbola ho ampiasaina dia zay no antony mazava logiciel efa misy ny fivoarana zao matoa reo mpamokatra ireo manao any mise à jour matoa mamoaka version aty aoriana dia misy antony zay efa vitany namany olana tany aloka atsika tsy tokony hijaly amina hoe io aloha no efa nisy teo ary ny ohatra nomeko tamin'izay dia io zao hoe ohatrantsika amin'izao teknôlôjia zao dia deux chevaux zany no ampiasaintsika isika eto Madagasikara irery sisa ny ampiasan'io logiciel zay mbola ho ampiasain'ny CENI amin'ny 2023 io. Tsy koso maso fa vonina ny anaramaso ny rindram-pifidianana rehetra manomboka amin'izao fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ka hatramin'ny fotoam-pifidianana ny TIM hoy ny mpandrindra nasionaly ny Antoko. Ny valiten'ny CENI moa dia tsotra foana hoe voarainay ny fanamarianareo ary mangataka fanomezan-tanana izahay amin'ireo teknisianina nareo zay hitanay fa tena mavotoko satria amin'ireo antoko politika rehetrarehetra nantsona dia itsika tato amin'ny TIM irery no nanana teknisianina afaka nanome andreo remarka sy suggestion rehetrarehetra natao tamin'ny CENI. Izahay dia anaramaso manomboka avy any amin'ny fotony ka hatrany amin'ny faratampony ary ametraka rafitra antsona hoe andromaso anaramaso ny fifidianana. Ny legal TIM tamin'ny alalan'ny mpahalalana ao anatin'ny Antoko dia laza fa tsy mbola mipetraka ary tsy hita taratra ilay hoe mahaleo tena tanteraka ny CENI. Mangaiky ny CENI vao miala eo amin'ny lohany makany amin'ny district makany amin'ny commune ary makany amin'ny fokotany tsiraray avy any dia olona fehezan'ny ministèren'ny intérieur ndikan'izay dia tsy indépendant ny CENI mikarakara ny olisy fifidianana sy ny fifidianana io dia namaly no CENI fa marina zany ary anisan'ny miady izy amin'izao fotoana izao mba hahazahoany an'ilay caractère indépendante ny CENI zay azahoana an'izay statut zay dia ho hitantsika moa zany ny tohin'izay. Na eo aza nefa izany mila fijoroan'ny olom-pirenena mila mandray andraikitra ny rehetra fa tsy vita fimenomenomana ny fanavotam-pirenena fa mitakasa. Fotoana izao andraisana antanana ny ho avy ny 5 taona ho avy ka isan'ny reny ny fanoratana anarana ho isam-pifidy eo ihany koa ny fanaramaso izany lisitra izany. Manaitra ny antoko politika sy ny fikambanana ary ireo mahatsiaro manana adidy sy andraikitra eto amin'ny firenena ihany koa ny antoko otrikafo mba hiroso amin'ny fifampidiniana mialoha ny anatanterahina fifidianana eto Madagasikara. Notsindrin'izy ireo manokana ihany koa moa nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety androany fa mila vahana ny olana eo amin'ny tsy fifampitokisana eo amin'ny rafitra mpikirakira fifidianana sy ny mpisehatra politika. Ando Miaratiana sy Mathieu Prince. Mila vahana faran'izay aingana ny tsy fifampitokisana eo amin'ireo rafitra mpikirakira fifidianana sy ny mpisehatra politika izay vatomisakana lehibe tsisy ny fifidianana mirindra hoy ny otrikafo. Tsy tokony ody tsy hita ihany koa ireo fitoriana sy fanamariana samihafa momba ireo lesoka sy olana ara-pifidianana nitranga teto amintsika faranteo. Maro ireo nandefa fitarainana fitoriana samihafa momba ny alabato sy ny tsy fitezana samihafa izay tsy misy tohiny ka takiny otrikafo ny andraisana fanapahan-kevitra entitra ho an'ireo tompon'antoka tamin'izany. Ny antsony paka ihany koa izy ireo anao ny asany araka nametrahany lalàna azy. Milohan'ny rosoana amin'ny fifidianana dia mangataka ihany koa zay raha tsy misy olona voasazy eto vokatry ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka dia ho atao fanao foana io fangalaram-bato amin'ny lafiny fifidianana io. Ka hoy zay hoe mangataka ny ao am-paka mangataka ny fitondram-panjakana satria raha tonga ny 17 volana novambra ho avy zao dia tapitra ilay prescription zany dia ohatran'ny fananindry zareo ho taperina fotsiny ilay prescription zany dia tsy hokitiana ilay requête izay napetraka ny otrikafo tany dia mampatsiahy an'izay zay hoe misy an'izay tokony ho jerena milohan'ny hirosoana amin'ny fifidianana. Nasiany antoko tsindrim-peo manokana ihany koa ny tokony isiany fifampidiniana mialohan'ny anatanterahana fifidianana. Lalantokany io ahafahana mandamina sy mitondra fanatsarana momba ny lalam-pifidianana isorohana sy andamenana ireo olana ina hiteraka korontana. Velona iazay ary tsy izay ihany fa ny otrikafo moa zany neto hoe ambony be ny herijika isina krizy na korontana ny loha na mandritra na ho ariny ilay fifidianana ho avy eo tsy aleo ve mifampiresaka aloha inona ilay fifampiresahana tiaka atao dia ny hoe ny pitsopitsony rehetrarehetra na nataontsika hoe fepetra rehetrarehetra
zay fanarahana irosona makany amin'ilay fifidianana ho zay hoe tsy aleo hoe ifampidiniana aloha zany dia aleo samy manomeny heviny eo mba zay tapaka ny be sy ny maro eo no iny zany no entina mirosona ifanarahana makany amin'ilay fifidianana fa raha zao zava-misy raha zao tiakanjo zao tsy fitokisana le rafitra hitantana ny fifidianana na ny seniny asese zao no entitsika miroso makany amin'izay fifidianan'izay dia zay hoe sao de ho sahiranytsika satria zany zay dia mametraka ny hoe averiko foana ambony be ny herijika isina korontana mandritra an'le fifidianana ho avy eo raha tsy voafe milohan'ny fotoana zay ka ankoatra ireo nitondry ny fomba fijery ny momba ny raharam-pirenena ihany koa ny otrikafo androany tsy misy afa-tsy ny fandraisana andraikitry ny rehetra ihany no afana miala atao anatin'izao krizy maro eto amin'ny firenena izao famitaam-bahoaka fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay no zava-misy hoy ny teo anivony Rodoben'ny mpanohitra ho an demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM manoloana ny filazana fa natomboka omaly ny fanamboarana lalam-pirenena fahadimy izay mampitohy ny Toamasina sy Fianarivy Atsinanana. Ratsahivina manko dia fa isan'ireo nanaovana merci président ny filazana fa ahavitany lalam-pirenena fahadimy ny taona 2024 Jarmano Menjanahary sy Tokra Marla. Mivoaka ny vaovao ankehitriny fa natomboka omaly alahady ny asa fanamboarana indray ny lalam-pirenena fahadimy mampifandray an'ireny vohitra betsy misaraka amin'ny 10 point asa tokony efa vita tany amin'ny 2 taona lasa raha ny vaovao dia fanarenana ny fotodrafitrasa simba manomboka eo amin'ny PK 700 ka hatramin'ny PK 900 ka hatrany amin'ny PK 4400 sy ny PK 5500 ary fanamboarana tetezana misa efatra atao azo ifanenana no tanterainy ny faramparany taona 2024 no nanomboana ny asa tamin'izany fotoana ka toy izao no tahirim-panazavana lalam-bezany tegna marigny tokony mba ankifegny fa tsy tapatapany piteny hoe vita hono lalam-pirenena mandeha magnavaratra nefa zity hoe dia eto ambody atafana ihany le izy dia tsisy varany monko zany zavatra kely tsy ampy kilometra manamboatra kelikely fotsiny dia miala koa tsy fantatra hoe makaiza hatra ambody atafana ihany le vita beton fa manomboka alolo kely ambody atafana ka hatrany 10 point ratsy daholo mbola tsy vita izy efa nigratena fa mbola tsy vita namboarigny le lala fa herina ambody atafana aloha kely ambody atafana herina ke ihany dia mihery raha tsy vita tsisy ampandray izy agnatiny 3 vola dia miherigna amin'ny laonina koa zegny le nigrategny re araka izany dia lalana tokony efa vita io ampahandalana io kanefa moa dia izao iverenana amboarina izao indray fitaka ny zava-misy ary karazana fampelezan-kevitra sady no atao hoy ny filoalefitry ny RMDM tena nandeha tamin'igny lalana io tokoa zahay ary tena nijery fotony ny zavatra natao fa ny fanamboarana tamin'izany fotoana zany dia gaga hoe firy taona aty aoriana indray isika vao miresaka momba zany lalana zany aiza le fanamboarana tamin'izay ary inona aiza le vola nanahoana ny fomba noentiny niatrika zay lalana zay raha izay faharoa le lalana nolazaina namboarina tamin'izay efa simba izy akehitriny dia inona ary le amboarina le lalana efa nandanitsika vola zay simba akehitriny ve sa le lalana efa simba hatramin'izay ka hotohizana fa ny mampalahelo fotsiny amin'le izy dia le volam-bahoaka no atao ny tantely afa-drakotra ohatran'izany izay ny tena mampalahelo zany zao hoe atao le zavatra anankiray lany le vola dia hitadiavana vola hafa indray koa nefa mbola zavatra anankiray atao ihany no nandanina ny vola araka izany dia manjavonjavo tsy mangarahara ihany koa ny fandrindrana ny asa fanamboarana ity lalam-pirenena fahadimy ity natsikafo ny fandarana amin'ny ara-manonja ho any androany tsy fahaiza mitantany mpitondra ankehitriny manoloana ny fampanantenana marobe tsy tanteraka teo ihany koa ny tsy fisiany fahalalana maneho hevitra eto amin'ny firenena ary ny fanamafisana ny fanentanana ny vahoaka mikasika ny fifidianana ho avy mametina amintsika ny fandarana ho any androany ny Zavandremahefa sy Tahiriny Aina. Nampiason'ny Flora Joel indray ny vahoaka ny Tomasina ny sabotsy lasa teo nandritra ny kabarina taony. Ny vady dela indray mantsy ny tenany raha nitafa tamin'ireo vahoaka tany an-toerana mikasika ilay tetikasa Miami. Nambarany tamin'izany fa diso hevitra ny vahoaka raha atao tahaka ilay Miami any États-Unis ilay tetikasa ho atao any Tomasina. Izy tenany izao ihany anefa nilaza mazava raha nampanantena tamin'ny vahoaka nandritra ny fampilezan-kevitra tamin'ny taona 2024 fa ho atao tahaka ny Miami any États-Unis ny tora-pasiky Tomasina izay mbola sy tanteraka akory mandrakandroany.
fa le eritreritra ngeza be ho atao miamiany États-Unis 2018 kanjo tsy vita tsy tratra le izy mbola voatapany voalohany amin'ny asany atao hiditra tapany faharoa de avadika am'izay le izy mirahina ary mifankaty de izany de ho ampiasonina ao eto azafady tompoko izany de ho ampiasonina eto hoe miamiany États-Unis mihitsy ny tao anatin'ny concept au départ anao fa rehefa tsy tafavoakanao le izy de lazainao fa miami malagasy ohatry fahaizany malagasy manana miami lina fangatsy efa natao béton tam 2020 fangatsy efa nresahana foana zany e de zao mbola miditra engagement vaovao ndray jusqu'à trano mananara diongely izy zao tamin'ny 9 mars 2020 efa lalana mampitoy amin'ny full point sy Thomas na natao béton fa potika le lalana tompoko de zao tena atao mitsy le izy béton de miditra sonerano vongo vai be efa projet tsika teo aloha niaraka amin'ny vondrony Europeana kotra izay nitondra ny fanionkeviny manoloana ny fanagadrana sy ny fanampenam-bava ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa ny miara-manonjy voalaza tamin'izany fa tsy mipetraka intsony ny matany demokratika ny Madagasikara inona marina ny hoe tena hoe iainantsika ny demokrasia zany zay tena hoe vohizitra eto Madagasikara hoe tandalamy Madagasikara ary tena mandalana zany demokrasia zany mihitsy nefa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tena mifanohitra amin'izay zavatra zay satria raha hoe misy olona manao hevitra afaka anaovana ankety izy fa tsy dika koa zay zavatra raha ny hevitra ataony nefa mety masoa amin'ny firenena na masoa ny vahoaka malagasy tokony maheritreretana ihany tsy voatery hitovy hevitra aminao ny olom-pirenena tsirairay fa na mety ataonao na tsy mety ataonao tsy maintsy misy foana no miteny misy foana no manakihana fa izany rehetrarehetra zany tsy midika hoe zay mitendry rehetra de ho tapenam-bava zay mitendry rehetra de ho gadraina daholo satria mandala ny demokrasia tsy izay mihitsy ny fandalovan'ny atao hoe resaka demokrasia eto amin'ny tany sivy allo ny olona moka ny heviny allo ny olona hiteny zay tiany ho tenenina adidin'ny antoko politika sy ny mpanao politika kosa no manentana ny vahoaka mba handray anjara feno amin'ny fifidianana ary anara-maso ireo mety ho tsy fahatomombanana rehetra entanina ny vahoaka malagasy raha mahita ny ataontsika hoe tsy fahatomombanana amin'izay lafiny dingana atao amin'ny fanisana ampifidy zay mba hitondra ny fanamariana sy ny pirofo rehetra eny anivon'ny birao fohy be an'ny antokotiky Madagasikara eny Belera fa efa misy tompona andraikitra zany ao andray an-tanana an'izany mba hisoroana andreo olana samihafa mahakasika an'ity lisy-pifidianana ity na izany naty zany dia anentanana ihany koa ny olom-pirenena rehetra satria mahakasika antsika rehetra ny lafin'ny fifidianana antoka iray isin'ny filaminana eto amin'ny firenena zany fananatsika lisy-pifidianana sy fifidianana mirindra madio zany eto Madagasikara mbola betsaka ny olom-pirenena tsy mahafantatra ny karazana hoe herisetra ka antony mety mahatonga ny tsy fitoroana hoy nambarany ivitoerana iray mandray ny olom-pirenena hiara-ny herisetra tao anatin'ny taona 2024 ohatra dia nahazo vahana kokoa ny fitarainana eny anivon'ny tontolon'ny asa raha ny fanazavana hatrany fanadiadiny avitra solondraibe sy Mathieu Pressy endrika efatra no isehon'ny herisetra eo ny herisetra ara-batana sy ny ara-nofo izay mahazatra antsika ny herisetra ara-moraly ary ny herisetra ara-toekarena izany hoe tsy fahafahan'ny olona iray mampidi-bola na eo amin'ny mpivady zany na eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa maro ny ivitoerana mandray an-tanana sy miaino ahafahan'ny olona iray mitoroka ny tranga mahazo azy tsika malagasy moa matetika dia malaza amin'izay le hoe mahay miaritra fa rehefa tsy aritra ntsony le izy dia tonga ny olona manatona ny fitoerana tahaka an'izao lesika moa ampirsihana mihitsy ny olona amin'izay le hoe fanatonana ny fitoerana indrindra fitoerana zay mametraka ny sotoavina araka ny lalàna eto Madagasikara raha ny rafitra eto Madagasikara moa marina fa ny fokotany dia tsy rafitra ao anatin'ny antsoina hoe vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fa ireo kosa ny tompona andraikitra voalohany zay miaina eny anivon'ny faritra mifandray mivantana amin'ny olona isan'andro ka ireny koa zany dia tokony handray ny andraiky ny tanteraka eo amin'ny fisorohana sy ny famahanana izay olana teraka ny herisetra amin'ny endriny manontolo zay maro ny atanatohatra lalovana amin'ny fitoroana ka miankina amin'ny tranga no andefasana ny fitarainana iny anivony ambara tonga misahana ny fampiarana ny lalàna kosa zay
mamahan'ny olana amin'ny alalan'ny lalàna velona misy eto Madagasikara, ary indrindra koa miezaka manaja ny sotoavana amin'ny alalan'ny fampihavanana na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe conciliation. Raha ohatra moa misy ireo endrika olana izay ilana ny fidirany fitsarana mivantana an-tsehatra, dia entina makany amin'ny fitsarana io raha io, ohatra mahakasikasika an'izany ohatra ny fanolanana na ny fikasana an'olana na reny raha mety mahakasika adeloka be vava. Dia eo ihany koa ny fitondrana ny raha makany amin'ireo le antsoina hoe manam-pahefana mpampiatra ny lalàna, samban-drarahan'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena. Maro ny herisetra mianjadin'ny vehivavy nandritra ny taona 2012 ny tany aloha ho hatrany ity tompona andraikitra ity, ary misy ihany koa ny herisetra ataon'ireo vehivavy amin'ny lehilahy ary mihamahazovany izany noho ny antony maro, indrindra ny eo anivon'ny tokantrano ao anatin'izao krizy iainana izao. Mitombatra ny fitaranana voaray eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fananatany ho hatrany fanazavana. Ankoatra ireo trango ireo dia endrika maro toy ny tsy fandriam-pahalemana ka afozana ain'olona mihitsy tato ato, dia maneho ny endrika herisetra ihany koa. Tsy ahivina, androany no andro maneran-tany ho an'ny ady amin'ny herisetra, andro izay naterahan'ny Mahatma Gandhi, olo-malaza indiana sady mpisava lalana amin'ny tsy fanaovana herisetra. Ny 12 Jona 2007 ity andro ity no nolanina teo anivon'ny fivorimben'ny firenena mikambana. Nanao hetsika fanairana teny mitoeram-piasany teny Akadimbahoaka io atoandro ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Filatex mbola tsy nisitraka ny fampiakarakarama izay nambaran'ny fanjakana ny voalohan'ny volana mety eo izy ireo ka manao antsoavo amin'ny manam-pahefana voakasika izany. Nzava-Andriamahefa sy Tahiriny Aina. Ny fampitoana teo ivelona ny toeram-piasany androany ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Filatex mbola tsy nisitraka ny fampiakarakarama izay nolazain'ny fanjakana mantsy izy ireo raha ny fanazavana. Enina dia efa nisy foana aza ny antso sy ny fifampiresahana nataon'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra. Fa zahay zany efa mifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra tato amin'ny orinasa. Fa ny ato amin'ny tompon'andraikitra ny orinasa zany dia tsy manaiky izy fa miandry an'le décret d'application foana. Mipiasa tato am-piasana nefa vao naheno an'le resaka hoe misy le fampiakarana an'le karama. Dia tonga dia fantako hoe aiza zany le anjaranay ao anatin'le fampiakarana an'le karama. Na le asa famokarana ao anatin'le orinasa lasa tsy mandeha amin'izay laony satria ilay ankizy nororosaina. Ireo ankizy ireo nefa manofa trano, mandoka mandeha ny ankabetsahana ireo alavitra daholo no mipetraka. Nefa vao mipetraka le hoe fisondrotana karama dia vidim-piainana tonga dia niakatra niaraka tamin'iny. Mangataka anareo mpitondra fanjakana tsy hitanay intsony izay atao. Ny le mpampiasa miandry le taratasy le atao hoe arrêté na hoe décret. Mandeha zay amin'ireo fanjakana lasa voailika tsy hitanay intsony izay alena riana ry ka mangataka izay alefanareo tokoa izay taratasy zay didy fampiarana na hoe décret d'application. Zay zany mba angatahanay satria tsy afaka mampiatra le mpampiasa raha tsisy izay taratasy zay. Mpiasa manodidina ny 500 eo no miasa eto amin'ny zona Filatex Akadimbahoaka. Ny roa amin'ireo orinasa 10 mandrafitra ny Filatex ihany nefa noho ny sitraka izay fampiakarakarama izay. Milaza ny endray fepetra ireto mpiasa ireto raha toka mitarazoka ny vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra. Ny torny fanisakisana zon'olombelona miseho aty Madagasikara indrindra fa ny amin'ny tontolo ambanivohitra nandritra ny fihaonana tamin'ny firenena mikambana ny fikambanana SETIM. Anisan'ny notanisain'izy ireo nandritra izany ny fandraisam-pitenenany mahakasika ny famonoana olona miseho eto Madagasikara, ny fisiana afaka nankeri miatra amin'ny tantsa ary koa ny fangalarana tandy ataon'ny orinasa vahiny misehatra eto amintsika. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala. Nanomboka tamin'ny taona 2004 fotoana nisehon'ny fanonganam-panjakana nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny no niaratsy ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Raha ny taritra nataon'ny fikambanana SETIM nandritra ny fihaonana faraka amby 10 niresahana momba ny zon'olombelona niarahana tamin'ny firenena mikambana na ny ONU. Miseho amin'ny endriny maro lafy izay fanitsakitsana ny zon'olombelona izay eto amintsika ary any amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena ahitana izany matetika raha ity taritra ity hatrany. Anisan'izany ny fakana sy fibodona tany ataon'ireo mahitahita sy olona akaiky mpitondra, ny famonoan'olona, ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena malagasy ary koa ny fisian'ny fanondranan'olona. Nanomboka tamin'ny taona 2012 raha ity taritra ity hatrany dia maro ny tantsaha no hiaran'ny famonoana noho ny fanasokajiana azy ireny ho dahalo. Misy amin'izy ireo no efa migadra ny taonany maro nefa tsy mbola voafaritra ny fotoam-pitsarana azy.
voaresaka nandritry tatry atrany ny makasika ny tranga namoizana ain'olona 2 nisy eo tany Ankazobe ny volana Jolay lasa teo. Eo ihany koa ny trangana fakana kely ny miantra amin'ireo tantsaha any amin'ny faritra Aloatra Mangoro ary Anjorobe. Ankoatr'izay, mbola matety pitrangy eto amintsika ihany koa fibodona ataon'ny olona mahitahita sy akaiky ny fitondrana toy ny tranga tany Port Berger sy Mampikondy. Efa ntaonany maro mifanolana amina orinasa lehibe Sokotany tantsahany an-toerana no ny fakanty orinasa ity ny tanin'izy ireo. No ny fisiany kolokolo izay tena mbola manjaka eto amintsika dia izay manambola trano no manana marina ka matetika dia lasa andreny sokajin'olona ireny hatrany ny tanin'ny tantsaha. Hatreto, mbola tsy hita mazava mpakady entin'ny mpitondra makasika ity fanitsakitsahana ny zon'olombelona miseho eto amintsika ity na dia maro aza ny fikambanana miresaka sy maneho ny vokadratsiny izany. Iarany antso izay ny akamaroan'ireo mahasamy laza ny zava-misy marina eto amintsika manjaka ny fanampenam-bava miseho amin'ny endriny maro lafy. Anisany no tsindrian'ny fikambanana Setima ihany koa ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara izay tena nahazo laka tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity. Tranga anisany voaresaka nandritra ny fihaonana ihany koa ny fakana kely ny olona varira miseho amin'izao fotoana izao toy ireo tranga maro voatanisy etsy ambony. Tsy hita mazava ihany koa ny fandraisana ndraikitra ny mpitondra fanjakana manoloana ity tranga ity. Mandrendrirana antsy ireny sokajin'olona ireny sy ny fianakaviany. Raha tsy ahivina, antony niteraka ny famoizana ain'olona 10 maro tany Kongo ity resaka fakana kely ny zazavarira ity. Mbola endrasana moa ny valo ny fanadihadiana makasika ny tranga iny. Tara loatra matetika amin'ny fandraisana ndraikitra ny mpitondra manoloana ny trangana fanitsakitsahana zon'olombelona miseho eto Madagasikara. Antony mampirongatra izany eto amintsika izay ihany koa ny takiany fikambanana Setima nijereny mpitondra akaiky sy andraisana fepetra entitra manoloana ny fanitsakitsahana zon'olombelona miseho eto Madagasikara. Nanao tafa tamin'ny mpanao gazety androany teny anivon'ny APU sy ny FFPM teny amin'ny Foibeny teny amin'ny FFPM teny Ambojatovo Atsimo nandritra izany no nitondran'izy ireo ny fanazavana mahakasika ny zakabe izay hokasaina tanteraina any Antsiranana ny volana Novambra ho avy izao. Germano Menjanahary sy Tokra Marola. Fa isika tsy namazay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa namany izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Hebreo 10:7-7. Ino loha hevitra izay hoentina ankalazana ny zakabe 10 atao any Antsiranana ho an'ny APU na ny Aumônerie Protestante Universitaire izay ao anatin'ny FFPM. Ity zakabe ity izay etsika tafiditra indrindra ao anatin'ny teboka 7 sy ny 5 izay ijoroan'ny FFPM dia ny fampandrosoana ny asa misana ny fiainam-bahoaka toy ny fanabeazana sy ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny toe-karena, ny tontolo iainana ary ny fandalinana sy ny fikarohana momba ny finoana protestanta. Ny isan'ny APU eto Madagasikara saika efa misandraka manerana nosy ny APU eto Madagasikara dia manerana ireo université mpanjakana zay eo anivony faritany enina eto Madagasikara fa saingy ny eto Antananarivo dia miisa 3 dia ny APU Ankatso sy ny APU Ambatomaro. Ny université ny Vontovorona dia izay mbola université ny Antananarivo ihany koa dia misy APU anankiray APU Vontovorona. Ny université ny Toamasina dia misy ny APU Toamasina. Ny université ny Antsiranana misy ny APU Antsiranana. Ny université ny Fianaratsoa misy ny APU Fianaratsoa. Ny université ny Mahajanga dia misy ny APU Mahajanga ary ny université ny Toliary misy ny APU Toliary. Isaky ny 3 taona ny zakabe nasionaly ny APU no tanterana mifanesy ifandimbiasan'ny université isam-patra tsirairay. Amin'ny mahafitaizana kristianina azy dia natao ho an'ny rehetra ny fiatrehana ity zakabe ity fa tsy natao ho an'ny mpianatra irery ihany hoy ny fanazavana. Mifampitaiza ny tanora mba tsy hirona ny amihetraketraky nyzao tontolo zao eo anivon'ny anjerimanontolo ary manana didy lehibe tokoa ny APU eo anivon'ny anjerimanontolo. Raha tsy ijeritsika dia eny anivon'ny anjerimanontolo nisehoany ianaran'ny tanora ny karazana faratsiana rehetra io dia misahana miady sy mampianatra mitaizany amin'izany ny APU dia eo ihany koa ny fanaovana an'ireny hetraketraka matanora ny amin'ny grève sy ny sisa dia isan'ny mamboly fampianarana tsy ho isan'izany ny APU. Isy ny fifananana samihafa toy ny hira sy ny antsakira isa-paritra, question pour un chrétien ary baolina kitra mandritra io zakabe izay ho tanteraina any Antsiranana manomboka ny 2 ka hatramin'ny 4 ny volana Novambra izay ho ataon'ny FFPM sy ny APU ity.
Maro ny lafin-javatra tsy voahaja amin'ny resaka toeram-ponenana eto amintsika tranga izay hita matetika ho an'ny olona manofa trano raha ny fanadihadiana nataon'ny avitra sy olon-dray be sy Mathieu Pressy. Mihazakazaka ny rehetra mividy tany sy manorina toeram-ponenana raha nambaran'ny tompona andraikitra iray mpamarotra tany. Maro no misehatra amin'ny famarotana trano fa tsy latsa-danja ny mpanjifa ny tany izay ahitana 200 hatramin'ny 500 isan-taona raha ny fanazavana trano. Miataka ny renivohitra avokoa ny ankamaroan'ny olona raha efa hita fa miatery eto an-drenivohitra. Fa ny tena olona betsaka mitady zany amin'izay le party lafy ohatr'izany party Ambatobe Ambohidratrimo koa moa zany betsaka ihany koa no nitady tany tamin'ny herintaona mantsy tena hoe nidadasika be le toerana nefa vetivety de lany asika malala moa zany fa ny eto Antananarivo sy ny manodidina surtout Antananarivo Grand Tana zany tena hoe fa saturé na resaka construction na resaka pollution resaka embouteillage. Raha ny olona nanaovana fanadihadiana izay mbola tsy manana fahafahana fa manofa trano dia maro ny fenitra tsy voahaja fa rehefa zara fa misy isitrihana dia hitoerana. Tsy zaka ihany koa ny ofany noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mbola manofa aloha hatramin'izao manara-penitra ihany hoe misy toerana fidiovana sy fivoakana dia fa le hevitra aloha zany mbola miafiafy ihany satria hevitra roa ihany. Misy zevatra kely ihany aloha le amin'le manofa trano. Raha arak'le kalitao fahitako azy aloha zany arakarak'le toetran'le hofa-trano zany satria raha ny titrako zany zao misy trano hazo tsisy jiro izy 150 dia misy aloha ny WC zany aloha fa tsy dia hoe manara-penitra ohatran'ny Aninaretra reny le izy aloha zany zay aloha zany no azoko tsorina aloha hatreto. Fa ny ankoatran'izay hoe malotoloto amin'ny sisiny akaikin'ny canal eton'ny rano ohatran'izay dita daholo le raha mita le fako ny isan-karazany tobitoby. Zara raha misy toerana zany satria ny asa sarotra tsisy mihitsy amin'izao ny asa. Ny asako zao le mpanao trano reny zao ny asako dia tsisy an'le asa raha dia zara zany raha mita an'le trano kely mba isitrihana zany. Raha mpitso no ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ao amin'ny toeram-ponenana. Raha ho antsika eto Madagasikara dia tsapasita fa maro ireo fenitra no inona tsy hajaina na any amin'ny fahadiovana na any amin'ny famatsiana rano fisotro madio sy herinaratra. Ambany ihany koa ny fampahafantarana ny fenitra tokony ho hajaina ka mahatonga ny tranga maro eny anivon'ny fiarahamonina. Ny 700 ny trano miorina an-tanan-dehibe dia vita amin'ny biriky avokoa ka misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana raha ny fanazavana. Ny trangana firehetana niteraka setroka be ny teny amin'ny tombo fanariana fako eny Andralanitra ny farany herinandro lasa teo. Ny mponina manodidina ity toerana ity no tena nizaka ny fofona maimbo sy ny setroka mavesatra na ity firehetana ity. Tsara ny manamarika fa mitondra loza ho an'ny fahasalamana ny setroka be toy ity niseho teny Andralanitra ity ka tokony andraisan'ny tompona andraikitra fepetra aingana aretina maro toy ny kohaka, ny fahaseporana ary ny aretin'ny taovam-pisefona no ateraka izay fiparitahany setroka izay. Matetika ny zaza sy ny ankizy sy ny olona marefo ara-pahasalamana ny voa. Fako manodidina ny 200 taona isan'andro no atoby eny Andralanitra raha ny antotanisy ny 400 amin'ireo dia fako mbola azo ahodina avokoa. Tsy vao izao no ahitana setroka be toy ity ny tranga tamin'ny farany herinandro ity ny teny Andralanitra fa efa saika isan-taona mihitsy. Olom-pirenena maro no efa nanao fitarainana mahakasika izany nefa toa tazan'ny komina fotsiny ity tranga mitera-doza ho an'ny fahasalamana ity. Ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena dia anjatony namony ainy vokatry ny fifanosehana niseho tany amin'ny kianja ny Kanjuruhan Indonezia ny sabotsy lasa teo nandritra ny lalao baolina kitra natao tany an-toerana zaza roa na 3 taona no zandriny indrindra tamin'ireo namony ainy ireo. Nilaza ny nanatry maso fa ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso nataony mpitandro ny filaminana no tena nitarika ny loza. Efa misokatra kosa ny fanadihadiana hafantarana ny tena tompona antoka tamin'ity tranga ity. Onja lalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala. Tafakatra 520 ireo namony ainy tany Indonezia vokatry ny fifanosehana niseho nandritra ny lalao baolina kitra natao tany an-toerana ny farany herinandro lasa teo. Ankizy avokoa ny 17 tamin'ireo namony ainy ireo raha ny antontanisa navoaka ny manam-pahefana Indonezianina. Ireto farany izay nilazany amin'ny mesazy ho andreo tompona antoka tamin'izao loza namoizana ain'olona anjatony izao. Zaza roa na 3 taona moa ny zandriny indrindra tamin'ireo namony ainy ireo. Ankoatr'izay, olona miisa 300 ihany koa no naratra ary maro amin'ireo no ahina tanteraka ny ainy raha ny vaovao navoaka ny tompona andraikitra ny an-toerana trany. Raha tsy ahivina ny zavan-tranga tany an-toerana ny sabotsy lasa teo, niditra teny kianja ny mpanohana ny ekipa ny Arema FC. Ity ekipa ity izay resy ny mpifanandrina tamin'ny 3 ka izay no niteraka ny fifandonana teo amin'ny samy mpanohana ny ekipa tsirairay.
fa anisan'ny tarika amin'ny famoizana hain'olona maro ny fihetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana izay nandefa bomba mandatsa-dranomaso tany amin'ireo olona niditra teny Kianja. Raha ny fanambarana trano dia feno tanteraka ilay Kianja nanaovana ny lalao ary nahatratra 2:04 alina ireo olona nijery izany. Io fihetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana io nampikiropaka ireo mpijery ka nahatonga azy ireo nitsoaka ny rohitra ny azon'ny vavahady ka maro tamin'ireo ny voahitsaka tamin'izany. Mpitandro ny filaminana misy saroa ihany koa moa namony ainy nandritra ity tranga ity. Maro amin'ireo mpitia baolina kitra indoneziana no manameloka ity fihetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana ity. Izy ireo izay manasokajy izany ho famonoana olona mihitsy. Manoloana izany dia nilaza ny filoham-pirenena any an-toerana Joko Widodo omaly fa hanokatra fanadihadiana hamantarana ny tena tompon'antoka tamin'izao loza namoizana hain'olona maro izao. Nanamafy kosa anefa Etsekila ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona any an-toerana fa tokony avy amin'ny sehatra tsy miankina ny hanao izay fanadihadiana izay sy ny mangarahara. Mitaky ihany koa izy ireo ny hanomezan'ny mpitandro ny filaminana fanazavana marim-pototra mahakasika ny antony nampiasana bomba mandatsa-dranomaso nandritra ity fifandonana teo amin'ny samy mpankafy ity. Olona nefa matety mpitranga Indonezia ny fifandonana eo amin'ny samy mpankafy toy ity niseho tamin'ny sabotsy ity ary indraindray azy hamoizana aina trano izany. Dia iny vaovao ny maresaka iraisan'ny pireneny taky ny mahazatra no anakatonantsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Ireto kosa ary ny fandaharana rainao rehefa avy eo aorian'ny fampahalalam-baovao taky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina, aorian'izay kosa no anarantsika ny fandaharana Global News ary ny fandaharana Dinky. Ny horonan-tsary io arahintsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe l'amour ordinaire. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rampitsindray tompoko.